Anterina indray ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ianao atao anatin'ny fotoana ny fampalalama avao ny fahita lavitra MBS manasanao mpanajana sy ampitiavana indray ny tenako hanaraka izany hiatra amin'ny varany. Vavao ny tsy fandriam-pahalemana avy hatrany no isataratsika ny fampalalama avao miatra manaina ny afitsoko ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao tsy mifidy olona sy toerana hanaovana izany ny mpanao ratsy. Tovolahy iray 12 taona no voatsatokantsy teny Soavamansoandro Afakomaly raha ny filazan'ny fianakaviany dia tovolahy mpitoroka zava-mahadomelona eny amin'ny manodidina no nahavita izany asa ratsy izany. Ando Meratina Andry Rakotomalala. Tovolahy vao 12 taona no voatsatokantsy ka nahazo ny tsinainy nataona lehilahy iray mpitoroka zava-mahadomelona teny Soavamansoandro Afakomaly. Abibiana vokatry ny tsy fahafehezana sy ny tsy fisiana fandraisana andraikitra momba ireo olona mpidoroka kanefa mirereny any anivon'ny fiarahamonina. Taoriany ho asa ratsy io mbola nahavita nandidiny tendany ihany koa ilay tovolahy navandoza. Tranga izay mampivaraontsana satria tera-doza ho an'ny fiarahamonina raha tsy misy fandraisana andraikitra. Tsaiko na mamin'ny roro na mamin'ny toka dia nanindro nanjanjanako. Avy hatrany izy dia nanindro nanjanjanako. Raha vavy nanindro nanjanjanako izy dia nanindro nantenany. Potika ny zanako ary tena mampalahelo anahy mihitsy satria ny operena nodidina tataka ny tsinainy dia miantso anareo za tompoko fa raha ohatry izao ngamba zavatra mitsanga tsy mandray anjakitra amin'ny fitondram-panjakana dia ho fatofato foana ny olona satria ny zanako mbola tao anatin'ny 12 taona ao anatin'ny manala BPC. Avy hatrany aloha zany dia nandeha décision hoe andeha amin'izay dingany ho fitoriany izay fa ny atahorako dia eo amin'ny mpitondra fanjakana satria izao mandeha reny mpitondry reny amin'izao fotoana izao mandeha reny mpanao ratsy reny dia ohatrany afakafaka foana ary tena afakafaka foana izy ireo satria efa mamono olona ve dia mbola avela foana. Mandriadrirana antsy ny malagasy noho ny afitsoko ny tsy fandriam-pahalemana matsiaro tsy misy mpiaro ny valalabe mandry. Mpamono olona be da be na ataoko hoe vola 10,000 na 4,000 reny moa dia sahan'ny olona vonoiny ianao fa fanjakana tena tsy mandray andraikitra mihitsy. Fitandro filaminana koa moa efa tafiditra anatina politika dia izay ohatrany hoe karazana couvre-feu kely. Nanosy, Alabotry, Fanendahana, Ariposy, Sintomahery miafara amin'ny famonoan'olona mihitsy aza ataon'ireo mpanao ratsy. Miantso vonjiny rehetra ary miandrandra fandraisana andraikitra entitra mipaka mivantana any amin'ny vahoaka ho fiarovana ny ainy sy ny fananany. Fa ireo mpitondra mihitsy no tsy manome ohatra tsara ho an'ireo entiny ka mahatonga ny trangana fioaram-pefy ny sesy ataon'ireo mpitandro filaminana ho nisy olom-bahoaka ny Madagasikara fetra lamzafimbololona. Manjaka ihany koa ny kolikoly amin'ireo seha-mpanjakana maro ka mahatonga ny sivana ho zarizary raha nitondra ny fanehonkeviny mikasika ny fitondrantenan'ireo mpitandro filaminana tatoato. Avitra solondehibe sy mbola avatsara. Oronan-tsary roa no niparitaka tao amin'ny tambazotra-tserasera ny herinandro lasa teo. Maneho sy mitaraina ny herisetra nataona mpitandro ny filaminana teto Antananarivo sy tany Sambava. Efa nisy ny fepetra maro isan-karazany noraisin'ireo tompona andraikitra manoloana ireo fioaram-pefy toy ny fikasehantana sivily ireo. Efa nisy ihany koa ny fanambarana maro nataon'ireo manamboninahitra mikasika ny fitondran-tena tsy mendrika ataon'ireto mpitandro ny filaminana ireto. Antony maro anefa ny mety mahatonga ireny fioaram-pefy maro samihafa ireny hoy ny solombavam-bahoaka. Ireo natena inanirina no mampivandravandra amin'izao fotoana izao. Isanambara tonga n'ilay fahefana mihitsy teneniko. Inona no antony tsy resaka tsy hoe nanaona ny tranga teny Varado, nanaona ny tranga tany Varatra tany fa ny zava-misy dia voalohany aloha nisy hatrany zany kolikoly ekena nisy zany. Fa raha atao hoe ny proportion ny tamin'ity dia avo 10 eny avo 100 eny manomboka any amin'ny recrutement na ho mpiasam-panjakana na ho mpitandro filaminana dia any amin'ny resaka kolikoly no manjaka. Raha tokony hoe fahamendrehana na ny mérite ny tokony hidirana raha izay. Eo koa ny fifampifehezana lasa goragora. Fa ny tena ohatra ratsy dia ny ohatra ratsy omeny ny mpitondra ankehitriny manomboka any amin'ny filoham-pirenena sy ireo tompona andraikitra-tsokajiny. Niezaka ny antso tompona andraikitra ihany izahay mahakasika ireo tranga ireo fa tsy nahazo. Raha tsy ahivina dia nanao fitokonana ireo mponina teny Varado nanohitra ny herisetra nataon'ireo miaramila enda ireo tamin'ny sivily anankiroa. Nanao horonan-tsary mifitarainana ihany koa ny solotenan'ireo telolahy voalaza fa novonoiny vonjy-taitra avy amin'ny polisy ny fipitao Sambava. Fitaovana iray manafaingana ny fanapariahana vaovao ny tambazotra-tserasera amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Manao ahoana ireo tsy manana fahafahana hitaraina na anapirofo amin'ny trangan-javatra tahaka ireny any ambany ravikazo rehetra any.
Ny filazana ve fa tsy maintsy andraisana fipetra ireo rehetra miopefy mety anome toky sy antoka ho an'ny vahoaka atoky ireo mpitandro ny filaminana ho tena tandroka aro ny vozana iaro ny vahoaka sy ny fananany tokoa. Fa sarotra aromafy ny asa miandry ny firenena malagasy amin'ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy sy ny fiarovana ny zony. Tsy ampy ny fampiarana ny lalàna izay hanan-katoavana sy nosiniavy ny Madagasikara. Mahakasika izany lesoko goavana ihany koa ny tahotra itoroka eo amin'ireo herisetra iaran'ny lasibatra Andomeratina Antsirakoto Malala. Lasa fahazarana ho an'ny fiarahamonina ny mandrefa misy herisetra manjady amin'ny zaza na ankizy. Tsy misy mahasama andray andraikitra na mitoroka ny zava-misy indrindra ireo lasibatra. Tsy mazava amin'ny rehetra ny lalakizorany, manjavazava ihany koa ny fandraisana fanapahan-kevitra manoloana ireo nahavandoza ka mampihemotra ny olona itoroka. Tsy fahasahiana amin'ny teny voalohany indrindra noho ny fahasarotan'ny fitoriana ve amin'izao ohatra raha mandeha miresaka raha mandeha mitory ianao ela be vao ohatra hoe mivoaka anao hoe vao mandeha makany le olona ela be ozy izy vao tonga an'le olona sady tsy mety mandeha zareo raha tsy manome vola ohatra hoe le frais zany mandeha makany amin'le navandoza ohatra ny hita koa ny fahamaivana n'ilay sazy miatra amin'ilay navandoza moramora kokoa amin'zareo zany aveny hoe ay ve zay fotsiny manao an'le izy zany izy dia voasazy amin'ny zavatra vetivety kely voaja sa voahitsakitsaka ny zon'ny ankizy. Avy eo manaraka teoriana reny lalàna iraisam-pirenena ny soniavintsika ireny manaraka teoriana ny lalàna mametra hoe rehefa misy ohatr'izao dia izao ny sazy tokony miampy. Manana azo hisakafo, hitafy, hianatra, hiteny ny zaza sy ankizy. Azo amaritana ny zaza iray ho ara-dalàna zany na ilay antsoina hoe enfance normale. Manana didy sy andraikitra tonga avy any amin'izany ny fiarahamonina saingy tsy afa-miala ihany koa ny mpitondra fanjakana. Nisy nefa mela belaran-kevitra vitarainana nandritra n'ireo andro tetsy Analakely ny arahan'ny mpisihatra rehetra voakasika ny jery sy mitady miaraka ny vahaolana mahakasika izany. 100 hektara ny tanimbary sy ny tanimboly aravan'ny Avandra Omaly tany amin'ny distrika Anambatondrazaka ny 700 ireo vokatra teny Antsaha no simba tanteraka ina isy fiantraikany amin'ny vokatra iakatra amin'ity taom-pambolena ity ny Avandra ny Latsaka Omaly raha ny fanazavana onjalalena na manana sy Mateo Prince. Niteraka fahampitehana maro tamin'ny fambolena tany amin'ireo toerana manodidina andrenivohitra ny Avandra Omaly, ny volianana ny tena nahitana fahasimbana ary misy amin'ireo vary sasany mbola tsy voatsinja teny Tanimbary ihany koa noho ny draraka avy hatrany vokatra izay Avandra izay. Ho an'ny komina Ambohijanaka dia tsy nisy fiantraikany firy tamin'ireo vokatra teny Antsaha ny Avandra Omaly iny, nahatra teo amin'ny 30 minitra no nilatsaka ny Avandra teny amin'ity komina ity. Na izany azy dia ina isy fiantraikany amin'ny vidinanany eny an-tsena ny filatsahany ny Avandra Omaly iny. Nisy fiantraikany firy aloha izy tamin'iny izy nalady nijanona zany fa tsy dia naharitra moa etyko efa tsisy vary tsony tsy dia simba nisy ihany zany fa se kelikely nisy kely fiantraikany ihany fa tsy dia tena hoe simba be zany le izy raha tena hoe nisy fahasimbany betsaka zany dia mba hoe mba misy vidiny ny anany ety mba ohatr'izay tokony mba hiakatra vidiny ny anana simbako tsisy entana ny an-tsena tsinonako betsaka ny fahasimbany ety Antsaha dia tokony mba hiova kely zany ny vidiny entana. Saika ny ankamaroan'ny voly rehetra tany amin'ny distrika Anambatondrazaka kosa no nahitana fahasimbana noho ny Avandra izay naharitra ora maromaro Omaly tany an-toerana. Tany amin'ny komina Andilanatoby sy tany amin'ny komina Ilafy ny tena nahitana fahasimbana betsaka tany an-toerana raha nambarany solombavam-bahoaka. Dia ny vary izay mbola tsy voadidy rehetra dia nitsana daholo tratran'ilay Avandra ary 7% ny vary ny Tatsaha zany dia simba avokoa. Fantatritsika tsara fa ny Tatsaha dia tsy mikarama isam-bolana fa ny vary isa taona no tsinjaina zay vao mandray ny valikasarana izy ireo. Amin'izao fotoana izao nefany dia potika tanteraka ny vokabarin'izy ireo. Ny andoavana ny zavatra rehetra izay ilaina dia vary avokoa. Marina tokoa fa tena sahira zany voaka amintsika amin'ity an'izao. Tanimbary sy tanimboly 100 hektara ny simba ny Avandra tanteraka tany Ambatondrazaka ary ahina isy fiantraikany amin'ny vidim-bary mifampitehana nahazo ireo vokatry ny Antsaha Omaly. Ny vokabary tany an-toerana rahateo niaina tamin'ity taom-pambolena ity noho ny tsy fahampian'ny orana.
Vavony sosialy avy any Ambatondrazaka izay hatrany manao antsoava amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ao amin'ny faritra Loatramangoro ny tatsapamokatra vary ao amin'ny fokotany Ilaka natapany Atsinanana tsy zarizary ny fototra afitrasa ho an'ireo tanimbary 100 hektara tsy misy fanamboarana efa ampolo taonany maro ireo lakan-drano MBS Ambatondrazaka. Efa antaonany maro no tsy misy fikarakarana intsony ny lemaka ao Ilakana ao anatin'ny tapany Atsinanana ny faritra loatra iny. Anisan'ny mazoto amin'ny lafin'ny fampikarambary raha ny ponina ao an-toerana saingy indrisy fa tsy misy pijery izany sepiarina izy ireo izany. Ny zavatra tiana itakina itatsa zany dia ny tany malalaka dia malalaka fa ny fotodrafitrasa dia le fotodrafitrasa tamin'ny andro fahavaza taloha eny ka tsisy fanatsarana intsony satria raha vao misy ny ahitany dia maina. Misy tsarana ny kanala anay ny fotodrafitrasa kanala zany na ny PLDV na ny Vanety dia mirefy eo amin'ny 5 km eo moko zany izy dia ny curage fanatsarana mihitsy zany amin'ny ankapobeny fanakojakotsana zay tompo mba hitahitanay. Fantatra fa efa nisy ihany ny antso nataon'ireo tantsa ny amin'ny tokony hijerena ity lemaka Ilakana ity saingy hatreto dia mini manintsy tadiny ny mpitondra fanjakana. Mikakaika manoloana ny fahasarana namenjady amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao tsy hita tablo ny fitondram-panjakana ka mametra-panontaniana ny maro hoe mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara. Andomiaratina andrerako tomanala. Manontany tena ny rehetra manoloana ny zava-misy ana ny malagasy ankehitriny raha mbola misy fanjakana mijoro ihany eto Madagasikara na tsy. Leo ny vahoaka, leo ny fantrano, leo ny tsy fisim-bola, leo ny tsy fandriampahalemana, leo ny fahatapahan-jiro lavareny, leo miaina fantrana lava. Tsy hita soritra mazava amin'ny fiainana sy ny atovilan'ny isan-tokantrano ny asan'ny mpitondra. Za tena leo mihitsy zao fa tsy mananjanaka velomina ty zao ohatran'ireny le célibataire vao mianatra mitady asa reny tsy manam-bola. Zay foana zany le izy vola foana zany le problème. Ohatran'ny hoe tsisy mitondra, tsisy mifehy. Ka raha atao koa zany moa hoe fe le fanjakana nefa le fanjakana mitondra fanjakana tsy voafehy dia ihany anie zany no tena marina mampianatra an'le vahoaka ka manao kolokolo sy mangalatra. Ka biraraka mandeha andro manala. Leo an'izao fitondrano leo an'izao régime zao zay koa azoko tena satria be dia be ny fampanentana natao tamin'izao fa tsy nisy tanteraka na dia iray amiko. Tsy mitovy amiko ngamba ny olo rehetra fa za tena tsy tahina tanteraka. Fa izake aleo ndeha 50 ana dia angamba manofo satria tsy afaka manao ninona ankoatra ny 50 ana angamba tsika dia any angamba tsy afaka manofo. Miandry fatratra ny fividianana ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao. Lalatokana eo ahafahany sambatan'olona manova ny fiainany sy ny hoavy ny taranany amin'ny fividianana izay olona heveriny fa afaka natanteraka izany. Ivadika eo amin'ny lafombavaon'ny raharam-pirenena kosa indray isika mbola tsy tara raha izao no anitsy lalam-pifidianana isika ho ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena miaingy eny amin'ny faritra tsirairay avy izany ahafahana miantoka fifidianana madio sy ekeny rehetra miantso ny fandraisana andraikitry ny antoko politika fikambanana samihafa misy eto Madagasikara ny KMF Knoe anao ny asa nametrahany lalana azy amin'ny fanabeazana olom-pirenena. Andomiaratina sy Andry Rakotomalala. Tsy misy sakana tsikitiana nantsiana ny lalam-pividianana ho ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena. Teboka maro no mila fanovana ao anatin'izany, miaingy amin'ny sosikevitra avy ny fotony, andraisany faritra rehetra anjara. Tafiditra ao anatin'izany ny vola, ny fampelezan-kevitra, sy ny sazy mahakasika ireo tsy fanaran-dalàna maro manodidina ny resam-pividianana. Raha tsy resakintsika ohatra ny fitoviana lenta ho amin'ireo kandida rehetra fampiasana ny haino manjery mpanjakana. Anisan'ny sakana tsy ahafahan'ireo olom-pirenena ireo tia tanindrazana izay tena manana vinam-pandrosoana anatin'izay ilay plafonnement ny vola ampiasain'ny kandida, ilay vola sara pirotsana ihany koa tokony ho foanana ary tsy hisy intsony ilay endrika achat de vote, izany hoe ny fizarana t-shirt, fizarana vary, ny fizarana zavatra izay mety hoe mahafaly ny olom-pirenena rehetra fa tokony ho voizina dia hoe mandeha araka ny rariny sy nitsiny ilay propaganda mba ho izay tena safidim-bahoaka no ho lany. Amintsika tsy hita mazava ireo kandida izay nandika lalàna nandritra ny andro-pifidianana fa aiza ho aiza ilay sazy
sy ampiarina amin'izy ireny. No antitra teriny KMF-KNO efa tsy tokony ho marobe intsony ireo kandida ilatsaka ho vidiana filohampirenena. Mila mitambatra ireo mitovy firena sy fomba fijery ka nolotra kandida tokana hitondra ny foto-kevitra ijoroany. Amin'izay mba tsy ho tonga any amin'ny hoe sanatry ny vava mety ho 500 na 300 na 100 ve ny kandida ho filoham-pirenena amin'ity zo moa zany tsy fanerena fa ny tena tsara dia mba hoe ireo izay mitovy firehan-kevitra mba miara-mivondrona dia manolotra kandida iombonana. Izany rehetra izany zany mbola ao anatin'ilay anisany ihany koa tokony hoentina ao anatin'ny lalam-pifidianana ny anivona lalam-panorenana mihitsiny ary tokony mba hoe izy zany ny ohatrany any ivelany tsara ihany makatahaka matetika hoe misy ny primaire izay atao dia mba kandida anankiroa sisa ny safidian'ny olom-pirenena mifara. Marisarisa mandry andraikitra amin'ny raharam-pirenena ny olom-pirenena indrindra ny tanora manana didy sy andraikitra goavana amin'izany ny antoko politika sy ny fikambanana maro. Ny akaiky indrindra ngamba miainga amin'io lisitra mpifidy io listim-pifidianana izay raha antsika mahita amin'izao fotoana izao fa atao hoe marisarisa ny olona izay mandeha misoratra anarana. Dikan'izay misy akony be dia be ekinan'izay zavatra izay dia indrindra ilay fiteny foana moa zany eno amin'ny olom-pirenena hoe leo politika zahay. Ny anton'izay dia nondro fomba avilefina manoloana ny toedraraha misy amin'izao fotoana izao ny olom-pirenena. Mbola maro no nisafidiny tsy soratra anarana ho isan'ireo mpifidy ho an'ireo fifidianana ifandimby. Kiondalina tokana anarenina ny toe-karena sy ny sosialisam-baravarana nefa ny fifidianana ka nanaovan'ny solombavim-bahoaka antso ho an'ny olom-pirenena rehetra tsy ravoravo tanana. Tompona niraikitra ny vahoaka rehetra satria aza petraka rery amin'ny solombavim-bahoaka izay ny fidinareo fa ny fifanapitsika ny fifamenony atao hoe asa sy andraikitra takina amintsika no tratrarantsika ny tanjona tsy resaka fanonganam-panjakana io fa nomeny ny lalam-panorenana fahefana koa ianareo vahoaka ny fidy sy safidy izay olona ny eritreretinareo fa avita hitondra le firenena araka ny tokony izy mba hitondra fampanotrona ka rehefa tsy mifidy ianareo dia tompona andraikitra ihany koa ianareo amin'izao fahoriana sy fahantrana mahazo ny vahoaka izao mahazo ny firenena izao fa ianareo vahoaka manontolo vahoaka tsotra tsy mandady arona no hoe tanina andray andraikitra amin'ny alalan'ny fifidianana ary andray anjara soratra anarana aloha voalohany indrindra fa tsy afaky nifidy ianao raha tsy voasoratra ao anatin'ny ritra mifidy fa tonga mifidy mihitsy maneno safidinao ary miaro an'izay safidinao zay. Anaty filaminana sy fangaraharaana no anehoana ny safidy ho hatrany fanazavana. Fa rehefa tsy manao an'izay isika vahoaka dia mbola ho ratsy noho izao raha sanatria ireo olon'ireo mbola tafaverina zao mpitondra ankehitriny izao fa hitsaiko tsy indroa mahita ny maizina ny tainomby isika fa intelo inefatra ary fijaliana sy fahoriana no azo atsika eto tsy resaka mbola propaganda tiana fanaratsiana zay le tena hoe manana andraikitra isika vahoaka ianareo hafa zay olom-boafidy tsika vahoaka tsotra tsy olom-boafidy tsy olom-boatendry tsy mpiasa-panjakana tsy fa olo-tsotra vahoaka any ambany ravikazo rehetra any ny amin'izay le hoe inona mahazo zao tompona andraikitra tsika zao situation misy atsika zao mbola tompona andraikitra daholo ihany tsika rehetra na ny fidy na tsy nifidy an'izao mpitondro zao. Ary tsy valiana misy eny anivony anteny miram-pirenena amin'izao fotoana anaovan'ny mpikambana ao anatin'ny governemanta ny tatry ny asa vitany izao. Ny filohan'ny vondrona parlementera ihany no afaka mandray fitenenana mandritra ireo fionana miaraka amin'ny minisitra fepetra izay sokajiana ho fanampenam-bava ireo solombavim-bahoaka izay olom-boafidy mitondra ny tenin'ny vahoaka. Anjara asan'ny solombavim-bahoaka manara-maso ny asa ataon'ny mpanatanteraka ka tokony avela halalaka izy ireo aneo ny heviny manoloana ny fomba fiasan'ireo minisitra sy ny prime ministre. Misy endrika fanampenam-bava teny namana hoe tsy haino angano izay raha tsy zazakely fa misy ny andraikitra izay napetraka ny lalam-panoloana faritra tanterahana izay fanaraha-maso zay mila fanamarinana zany mila fantatra ny fiaviany zany zavatra tatatra atao zany ary azo amarinina zany zay milana n'ilay débat sy ilay ady-hevitra fa napetraka mantsy tany ambolohany kionana hoe zay mitavaka ny baomaritra ny filohan'ny vondrona parlementera ihany sy zay voakasika zay izy no afaka mametraka fanontaniana ka tsy aleo tsy misy satria araka ny teny dia hoe izay dia mitondra ny tenin'ny vahoaka izay dia manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Anisan'ny mahatonga ny tsy fahavitrihan'ireo solombavim-bahoaka manatrika ity fionana ity ny tsy famelana azy ireo andray fitenenana mipakatra any amin'ireo olom-boafidy izay mpitondra ny feon'ny vahoaka mihitsy araka izany ny fanohitohinana amin'ny fahalalana maneho hevitra. Zany rehetra zany efa antony mitambatra
mahatonga an'izay le hoe tsy fahatongavana tsy faharisiana sy fombaboaka satria tsy omena ny tena toerana izy ny asa sy andraikitra zay nyfaritany lalam-panorenana ho azy dia araka ny teninay te hoe inona moa ny ampiny anatrehanay zany ara zany tatitra atao satria tatitra tsy azo marina tsisy ady hevitra fa mila ady hevitra zany zay ma hoe lapan'ny demokrasia azy anisan'ireo tsy tazana nandritra izay fanaovana ny tatry ny asa vita nataony mpikambana ao anatin'ny gouvernement izay ny filohan'ny anteny miram-pirenena na izany na tsy izany andraikitry ny solombam-bahoaka miatrika ny tatitra ataon'ny gouvernemanta fa tsy nandamoka ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana hoy ny antokotiko Madagasikara navitrika ny olona saingy misy ambadika mamofopofona endrika alabato manoloana ireo fahadisoana marobe sy tsy fahatafidirana mpifidy ao anatin'ny lisitra vonjomaika izay navoaka ny CENI tsy matotra ity rafim-panjakana ity tsy manana fahavononana hanao fifidianana koa nefa ny mpitondra satria hatreto dia mbola tsy namoaka ny datim-pifidianana. Ny tiko Madagasikara irery ihany no any antoko politika ny fofotra nanentana ny olom-pirenena isoratra anarana asiana marina ny anarana anaty lisam-pifidianana. Tsy ampy ny fanentanana nataon'ny CENI izay tompona andraikitra voalohany amin'ny resam-pifidianana. Ny baribary nefa nilesoka sy ny kitotota amin'ny lisam-pifidianana vojomaika ary manjavozavatra amin'ny androany fa angararana ity lisam-pifidianana ity. Arakaraky ny nasiana fanitsina sy ny nanentanana ny olona dia mbola latsaka be amintsika miteny zao ny olona voasoratra anarana sy nanao zay fanitsiny zay tany anaty lisam-pifidianana. Rehefa natao nefa fanadihadiana sy ny fidinany fotony dia tena hoe inina tao le zavatra ary tena fananina satria sady efa manitsy an'le izy ianao no mbola manentana ny olona isoratra kanefa ny resultat zany milatsaka le olona tafiditra anatin'le lisam-pifidianana. Ary fandraisantsika olom-pirenena tsotra na mpanao politika andrara sy fisoratana anatin'izay lisam-pifidianana zay sy andray anjaran'ny fifidianana no ahafahantsika mamoaka n'izao firenena zao satria raha tsika mahafantatra fa be dia be foana ny atao hoe alabato na nisy an'ireny atao hoe nisy an'ireny tamin'ny farany teo ireny le resaka doublon zay soratsika ny atokotiko Madagasikara sy président Ravalomanana sy ny ekipa rehetrarehetra hoe tsy niandryandry tsony nananandraikitra fa dia tena nanentana vahoaka malagasy nanerana ny nosy ary zay no antony nahitana an'le lesoka rehetrarehetra ireny dia reny zany le atao hoe tena lesina ao antsika ny 2018 iny fa nafahantsika nahita ny zavatra tsy mety rehetrarehetra ary afahantsika sady misoroka no mety ao alabato na mety mikimaky ho ataon'ny hafa ihany koa amin'izay mbola eritreritra hoe anao zavatra tsy mety na anao fifidianana tsy madio na fifidianana tsy mangarara ihany koa. Ankoatra ny raharaha politika mitotongana ihany koa ny toe-karena mitaraina ireo tanora maro anisy eto Madagasikara saingy tsy afa manoatra tsy misy asa feno sakatsakany ireo fiarina mba miarina kely. Raha delesta zany no resahana namana renana be mananjara dia tsy mbola nisy ngambany hatramin'izay na 10 taona ny teto nazahoantsika ny fahaleovan-tena zany nisy delestage hoe adiny 4 adiny 9 teto amin'ny renivohitra Madagasikara amin'ny mahatanora ny tena dia te hitondra tenin'ireo tanora namana ny tena tanora izay miary satria nahoana ny fanjakana efa tsy mamorona orinasa mba hahafahan'ny tanora miasa miezaka ny tanora mba miezaka amin'ny fiainana miary dia manokatra orinasa rehefa manokatra orinasa izy ireo dia ny orinasa tsangany dia miankana be da be amin'ny herinaratra ao ohatra ny cybercafe. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray manome rovolana ny ministera tompony andraikitra sy ny fitondram-panjakana ireo mpirakotra raha hamahana ny olan'izy ireo nivoaka tamin'ny fanginany ireto mpirakotra raha ireto androany sy ataorian'ny fivoriam-be nataon'izy ireo tokony ho vita ny mamaha io olana io hamelohan'ny alany eo amin'ny toerany raha misy ny finiavana politika ho ny fanazavana Andomiaratina Andrirakotomalala no mitatitra ny vaovao. Teboka dimy no angatany mpirakitra raha ny fitsarana ovan'ny fitondram-panjakana sy ny ministera mpiay azy ireo. Voalohany amin'izany ny famoahana ny rijanteny azon'ny mpirakitra raha manenjika na ny ordre et autorisation de poursuite. Faharoa ny famoahana ny lalàna momba ny vola raisina izay efa vita sy voadinika tamin'ny fitantana ny ministera teo aloha. Fahatelo mahakasika ny karama izay notapahiny ka angatan'izy ireo ny amerenan'izany an-taratasy tsotra arak'izay efa voafaritra. Faefatra ny fitantanana ny mpiasa izay mampitaraina ny mpirakitra raha ary fadimy ny famoahana datiraikitra anaovan'ny fifaninanana idirana ho mpianatra mpirakitra raha ny fitsarana sy ny famitombony ireo olona afaka anao izany manerana nosy. Tsy manaiky intsony izahay
ny hoe zavatra ano angatahana dia be aloha no mena fa zay rehetra nangatahana hatramin'izay no tsy maintsy apetraka hoe ao anatin'ny 2 volana mba hamahana reo mpitondra sy mpitantana eto amin'ny firenena rehefa angatahana reo satria efa 10 taona avokoa no nangatahana ian'ireo farany dia hoe zay tombontsoa rehetra mba mahakasika ny greffier dia omena magistrat amin'izao fotoana izao mialatsiny amin'ny teny an'izany satria anisan'ny cas zay misy amin'izao fotoana izao mikasika ny RNCS raha ny greffier no mitantana ny vola sy ny sisa azo tamin'izany hatramin'izay dia amin'izao fotoana izao nomena magistrat financier le fitantanana an'le izy zany hoe zay rehetra mba tombontsoa hanapirakotra raha zany dia sorona tsikelikely amin'ny tsy ekeny koa zany alao iverina amin'loniny ny fitantanana an'io RNCS io mino fa texte tsy vita ao anatin'izay 2 volana zay kosa efa tsy hanao izy raha misy volonté politique azahoana valy le fitakina ny tenenina ireo zay zany mahatonga hoe 2 volana satria fantatra tsara mihitsy eo amin'ny 4 bolana eo sisa ny fotoana ipetrahan'ireo mba mametraka zavatra izy alohan'ny elany eo 2 volana nomena izy ireo ny tompon'andraikitra voakasikamahana ireo olana ireo taorian'ny février ireo tanterahany syndicat ny pirakitra raha ny fitsaran'androany no namoana ireo teboka ireo. Fa manao antsoavo amanoloana ny amboletra sy ny tsindro mahazo azy ireo any mpivarotra fasika sy vato manamorona ny lalany bypass iny anofefen'ny apipa nisy toeram-pivarotan'izy ireo omaly ity famefena ity izay tsy misy taratasy mazava ny nanaovana azy raha ny fitarainana nataon'ireo mpivarotra dia ny tale général ny apipa no ao ambadika izao raharaha izao honjalalaina raha naivomanana sy Mathieu Prince. Fivarotana fasika sy vato manamorona ny lalany bypass no nofefeniny avy eo anivon'ny apipa omaly maraina ary nolazaina fanaovana tetikasa ny filohampirenena. Ity toerana ity izay mamelona fianakaviana manodidina ny 50 eo. Efa nandritra ny 7 taona no nivarotra teto ireo mpivarotra ary manana taratasy ara-dalàna ahafahana manao izany asiny izany kanefa izao nofefena izao. Tsy nisy ihany koa ny fampahafantarana mialoha nataony avy eo anivon'ny apipa mialohan'izao famefena ny toeram-pivarotana izao. Manana taratasy 7 taona, manana nandalo zay commune nandalo fokotany nandalo tompon'ny tany nandalo enregistrement nandalo ny fista. Ny eninay hono zay nazavain'ny mpampiany apipa satria nangataka hoe inona ary tompoko ny tena ambantony anasoranareo anay dia nisy projet ampanjakana ozy izy ho atao eto dia zay no mahatonga anay ady mafy hoe raha projet ampanjakana raha tokony hisy notification avy any ministère mba saika tsy nisy ny fifatena ireo mpilalao isolontenan'i Madagasikara mandritra ny lalaon'ny nosy ho an'ny taranja tenisy. Ankoatra ny ihany arahana lala teo anivon'ny ministera mpiamikasika ny fiomanana dia niteraka resabe teo anivon'ny federasiona ny ity taranja ity ihany koa ny resaka kiantrano antrano. Tatoato moa zany nasa ohatra nisy demande avy moa zany nisy ny demande afany amin'ny ligue n'Antananarivo izay nangataka ihany hoe aleo asina sélection dia misy koa moa ny resaka mandeha tambazotra social hoe ny fédération malagasy de tennis dia manao népotisme manao kitrano an-trano dia manarak'izay koa ny somary nisy incertitude ny resaka jeu des îles tatoato nisy taona dia efa mihetsiketsika tsara zay zao dia efa manao ny préparation rehetrarehetra. Totosany maraina teo araka izany ny fifanitsanina teo amin'ny sokajy lehilahy raha mbola andrasana kosa no an'ny sokajy vehivavy. Ny vitana alamanga no nahafen'ny fepetra amin'izy ireo araka izany no hitsongana izay andrafitra ny solontenantsika malagasy. Isy sélection koa ny vehivavy amin'ny farany volana eo dia efa nandefa annonce fédérale ihany moa ny fédération mahakasika an'io amin'ny page Facebook-nay dia efa ao daholo ihany ny critère ny ahafahana manoratra anarana amin'ny sélection io fa efa misy koa ny sélectionné d'office ohatran'ny lehilahy ihany koa fa ray zany sisa zany place azo raisina ny amin'ny vehivavy amin'izao. Mpilalao enina no hikatroka amin'ny lalao vondroa ka ny roa no mpisolo toerana ho an'ny sokajy lahy sy ny vavy. Tsy mbola voafaritra kosa anisan'ireo ilalao irery ary mbola manjavozavy ihany koa ny fanampanazavana mahakasika an'ity lalaon'ny nosy ity. Mbola tsy mivoaka kosa ny anaran'ireo mpikatroka karaté do hiatrika ny lalaon'ny nosy anaty fitadiavana ireo mpikatroka 20 amin'ny isa ireo 7 efa voaray anatin'ny fifantenana ity taranja ity amin'izao fotoana izao. Na eo aza izany dia manana fatokisantena isika malagasy eo amin'ity taranja aiady ity hoy ny nambaran'ny filohan'ny federasiona avitra Solinabe sy mbola avatsara. Mpikatroka araiky amin'ny 30 ny anio ny fahafezan'ny taranja karaté do mandritra ny lalaon'ny nosy andian'ny faraky 10 atao eto amintsika ny volana aogositra ho avy izao.
tafiditra ao anatin'izay ny mpisolo tena ny sokajy lahy sy ny vavy na eo amin'ny kimotena ny kata mirosatra any ny dingana amin'ny fifantenana ho ny fanazavana. Amin'izao fotoana le anarana raiky amin'ny telopolo mbola tsy vita hatramin'ny farany satria mbola manao an'ilay préparation izahay, zany hoe mbola fotoana mihitsy zao test zao ny compétition fa mbola mandeha ny regroupement dia ny technicien namoaka an'izay any amin'ny ora farany ihany fa isy 90 eo zany ny ho regroupena efa misy 70 ao zao dia mieritreritra hita 20 fanampiny amin'ity coupe du président satria ity ny test farany dia ho 90 misy an'ireo hoentintsika anaovana regroupement sélectionnentsika tsara. Manana ny lentany sy ny fahafezany ity taranjy ity isika malagasy. Tanjo ny mpikatroka rehetra sy ny fédération ao anatin'izay ny andrombahana medaly volamena betsaka indrindra amin'ireo sokajy dalo andraisana anjara. Le izy moa tsy misy hoe ara le atao karaté le resaka tsy misy hoe izy ny avo kokoa zao fa zao fotsiny ny fatokisan-tenantsika dia le préparation fa samy manana amin'ny maizy azy indrindra ny atao la réunion koa izay fantatrareo fa manao championnat de France reny fa izahay kosa atao fédération dia tsara préparation satria efa nanomboka tamin'ny volana novembre tamin'ny herintaona antsika no efa nanao préparation ka izany no anaovanay hoe tsy ho sarotra amintsika ny andrombaka betsaka indrindra nakatana comité tsy misy mihitsy hoe mety misy tena nakatana comité na lana vavy tena miteny amintsika ary tena ho porofondreo atletantsika reo zany fa tsy misy zatra atahorantsika raha ny karaté atao anatin'ny ilna fito reo itsika no mitazona voalohany amin'izao fotoana izao. Fa isan'ireo olomanga ny firenena sy mahery fo ny taky ny fahafahany Madagasikara Irakoto Martin sehatra nafatarana azy ihany koa ny fanabeazana sy ny fampianarana nankalazaina androany moa ny fahazato taona nahaterahany Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Olona naneho ny fitiavan-tanindrazana tamin'ny fanaovana politika Irakoto Martin sokajiana ho isan'ireo olomanga ny firenena ty mpikambana tao amin'ny MDRM ity. Anisan'ireo nitolona ho an'ny fahafahany Madagasikara sy ny malagasy ny tenany tamin'ny fahavelomany sady mpikambana teo anivon'ny akademia malagasy ihany koa ary anisan'ireo nanangana ny FFKM. Olomanga ny firenena izy amin'ny tanindrazana izany eo veloko faty tamin'ny 17 zany niaraka tamin'ny docteur Rachel sy Ravoangy membre ny bureau politique ny MDRM niaritra ny fijaliana sy ny famonoana mafy tamin'izany veloko faty izy dia nalefa sesitany moa zany tany Frantsa. Sehatra anisan'ny ilofosany ihany koa ny fanabeazana sy ny fampianarana. Anisan'ireo nanangana ny sekoly anglikana Santa Laurent izy. Antoka sy ny firenena avanina sy mandroso ny fanabeazana Antony ilofosany mafy tamin'ity sehatra ity. Fanitenany izany koa dia ny fampianarana sy fanabeazana fampandrosoana io. Nanangana ny ataontsika ny sekoly fikambanana fivondronana ny sekoly Tsimiaka. Mantsy tenany izany tamin'ny resaka hoe fampianarana sy fanabeazana io e. Tena ilofosany mafy mafy hoe zava-dehibe amin'ny firenena zany. Anisan'ireo mpanao politika voaheloka ho faty sy natao sesitany no fitakiana ny fahafahany Madagasikara